Zeny eo amin'ny vaovao politika fa eo amin'ny fifandraisana amin'ny vahiny kosa indray dia botoana ny vahiny avy any ivelany i Madagasikara amin'ny taona 2024 ity. Amin'ny faran'ny volana novambra ho avy izao ihany koa dia andray ihany koa ny fivorimben'ny fikambanan'ireo tanàna sy commune eto amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana ny commune Antananarivo renivohitra. Izany no nivohitra nandritra ny fionan'ny ben'ny tanàna sy ny mpandrindra ny AVCOI androany tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Antananarivo no andray fevriambe fikambanan'ireo tanàna sy commune na ao amin'ny faritrin'ny ranomasina Indiana amin'ny faran'ny volana novambra sy ny fiandohan'ny volana desambra amin'ity taona 2024 ity. Nisongadina izany tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely nandritry ny fihaonana teo amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Lalao Ravalomanana sy ny mpandrindra ny AVCOI Racine Vanier izay mandalo eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao. Ankoatr'izay voaresaka ity mpandrindra ny AVCOI ity tamin'ny ben'ny tanàna momba ireo fiaraha-miasa samihafa eo amin'ny sehatry ny vondrom-boaka am-paritra ka Antananarivo no mpitondra ten'ireo tanàna sy commune aty amin'ny faritrin'ny ranomasimbe Indiana sy ireo tanàn-dehibe hafa eto amintsika.